Maro ny feikevitra nivoaka nandritra ny fivoriana natao tany Dar es Salaam farany iny no tsy mifanaraka amin'ny tondrozotra izay nivolavolain'ny SADC neken'ny mpanao politika malagasy ary efa nivadika ho lalàna. Izay no antony ity dia ny filoha tetezamita ho an'ny Tanzania ity. Anisan'ny nomariany ohatra ny resaka fampitsoran-keloka. Ny amnistie loi d'amnistie natao teto dia ny expert des Nations Unies avy amin'ny OIF avy amin'ny SADC no miaraka namora vola an'izany amnistie izany. Ohatra maharara ny faneren'ny SADC ankehitriny hoe avy ireny indray dia asivo amnistie vaovao. Toy izao hoe atao kilalao izany ny vahoaka malagasy, ny olona nanasony ny tondrozotra ary indrindra tsara fantatra fa ny parlementaire mpikambana anatin'ny parlementaire dia fa mpikamanao daholo na ny mpanohatra na avy amin'ny ankilafy azy na amin'ny ankilafy aby. Donc zavatra anankiray zany tsy akikina zany hoe fanerena hoe asivo amnistie hafa indray dia promilio ny amnistie vaovao. Naneho ny heviny mikasika ny tsy filatsahan'ny filoha teo aloha ihany koa izy. Tsy magaga zany satria ny voalohany dia tsy mafeno fepetra amin'ny lalàna velona sy ny fepetra rehetra misy eto amin'ny firenena. Ny filoha teo aloha amin'ny hafahana hirotsaka anisan'ny fidiny amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao. Ny voalohany dia mazava tsara tsy sika ny namoana an'io fa efa tao anatin'ny lalàna anatin'ny aloha ny hoe tsy maintsy mipetraka enim-bolana alohan'ny hametrahana ny taratasy rehetra ilatsara fidiny eto an-tanindrazana. Raha ataontsika fotsiny katsikatsy dia afaka telefonana sy tapana ny fotoana farany hametrahana ny olona rehetra izay ilatsaka ho fidina amin'izany filoham-pirenena amin'ny Repoblika Fahefatra izany. Faharoa dia hoe noterena ilay zany izay vao nanaiky noteren'ny SADC izay vao natsara-batena nanaiky amin'izany hoe tsy firotsahana anisan'ny fidiny zany. Ny fahatelo tiako resahana ihany mikasika an'izay dia hoe tsy tsara dinitsika ny zavatra nitranga teto tamin'ny Rosoarivo. Nisy ny fifanarahana natao tamin'ny Dakar teo mason'ny filoham-pirenena Senegaly Abdoulaye Wade no nanao médiation tamin'izany ohatra no atao olona manao médiation ataon'ny SADC zao io dia mifanohitra izy ngala mianatra hitamtompo-pirenena mifanaiky fa hoasiana ary mifanaiky fa tsy misy lany tamin'ny premier tour zany teto Madagasikara. Fa no tonga taty ny filoha teo aloha vao tonga nanisaka amin'ny Madagasikara dia zavatra fanilazay. Tsy nampiova ny fanampahan-keviny ny amin'ny mety hirotsahany na tsy ho kandida amin'ny fifidianana filoham-pirenena kosa na ny fanambaran'ny filoha teo aloha na ny fehi-kevitra avy amin'ny SADC. Fantatry ny mahasoan'ny vahoaka malagasy, fantatry ny mahasoan'ny firenena. Da dia ho ary ny zavatra ny fanambarana nataon'ny filoha teo aloha na ny décision nataon'ny SADC dia tsy manova mihitsy velively ny zavatra atao posy sy ny zavatra atao tsaina. No mafisiny hatrany fa tsy hanaiky ny faneren'ny firenena na fikambanana firenena ny amin'izay tokony hitantana amin'ny Madagasikara ny tenany. Saro-piaro loatra amin'ny fiandrianam-pirenena ny Filoha Rajoelina. Tena dia anisan'ny hoe tena marina fitiavan-tanindrazana ary saro-piaro amin'izany fiandrianam-pirenena izany ary tsy hanaiky mihitsy ny hoe firenena na fikambanam-pirenena no mamondro na handendry ny olona izay tokony hitantana any ity firenentsika ity. Araka ny lazaiko tamin-kabahako tany amin'ny Nations Unies, tany amin'ny tribune Nations Unies tamin'ny volana septembre farany teo dia nolazaiko hoe mitondra rehetra mihitsy ny hoe ny olona rehetra izay mafeno fepetra dia anjara no misafidy amin'ny hoe firosoana na tsy firosoana amin'izany
fifidianana ho atao ao anatin'ny firenena zany ary ny vahoaka kasika Madagasikara dia ny vahoaka malagasy no mandity sy manapaka amin'ny alalan'ny fandrotsaham-bato ny olona izay tiany hitatana ihany koa ny firenena. Ary farany nambarany fa tsy tokony hisy intsony ny fiaonana eo amin'ny sy ny filoha teo aloha nanova zavatra maro noho ihany izy ny fiaonana izy ireo farany tany Seychelles iny.